indray ato anatin'ity fandaharantsika olo-pirenena ity. Isika olo-pirenena izay nentanina isoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana volana vitsivitsy lasa izay. Amin'izao fotoana izao dia hita fa nisy vokany ireny fanentanana antsika ireny satria maherin'ny sivy tapitrisa isika no nisoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana araka ny tarehimarika vonjomaika izay navoakan'ny CENI. Ny tanora sy ny vehivavy no anisany navitrika indrindra tao anatin'izany fisoratana anarana tao anaty lisam-pifidianana izany. Dia raha antsika tao anatin'ny fandaharana ny andinindinindreo. Niakatra 5,900 ny tany mpifidy voasoratra anarana raha oharina tamin'ny fanasana mpifidy tamin'ny taona 2024 iny filohan'ny CENI. Raha toa ka 5,20 sy 737 sy 9,9 ny isan'ny mpifidy tamin'ny taom-panavozana ny lisam-pifidianana taona 2024 dia niakatra ho 1,700 sy 4,000 sy 2,000 sy 1,000 sy 7 tapitrisa izany tamin'ity taom-panavozana 2024 ity. 70,70 kosa ny tany fitombon'ny fisoratra anaran'ny tanora. 30,420 ny mpifidy misoratra anarana izy ireo amin'izao fotoana izao. Izany hoe miisa 1,30 sy 5,000 sy 7 sy 2 tapitrisa ary 7,70 sy 7,000 sy 3,000 sy 4 amin'izy ireo no mpifidy vaovao. 9,70 sy 700 sy 2,000 sy 7,000 sy 1,000 sy 4 tapitrisa kosa no isan'ny vehivavy ao anatin'ny lisam-pifidianana izay nahitana tapiakaranisa 4,70 isan-jato. Ankehitriny dia efa tonga avokoa ireo vokatra ary efa voadio ny lisitra, izany hoe efa natao ny opération de dédoublonnage. Faly izay milaza aminareo fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy nisy fisondrotana tahaka an'izay nisy mpifidianana antsika. Ny CENI moa dia maneho ny fahavononany hatrany hitondra ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny zotram-pifidianana kanefa kosa miangavy ny fahamatorany be sy ny maro amin'ny fandraisana andraikitra zany satria ny fiara-mientana ihany no miantoka ny fahombiazantsika hamokatra fifidianana madio sy mangarahara. Averina eny amin'ny fokontany ny lisam-pifidianana voadio ary manana 20 andro manomboka amin'ny fotoana ahatongavan'ny lisitra eny anivon'ny fokontany ny mpifidy ahafahany mijery sy manamarina ny mombamomba azy ao anatin'izany lisam-pifidianana izany. Amin'ny faha 15 ny volana aprily kosa ho faranana tanteraka ny fanisana ny mpifidy ataon'ny CENI amin'ity taona ity. Arak'izany dia manentana indray izahay eto amin'ny CENI rehefa misy peta-drindrina milaza eny amin'ny fokontany misy antsika momba izay fanamarinana ny mombamomba antsika olo-pirenena izay. Andeha ary ity rakitsary fohy ity no amaranana ny fandaharana mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray. Salama Président. Se inona atao Masaka namarina ny anarako anaty lisam-pifidianana. Tena fotoana mihitsy izao mandsosy ao. Ianao koa manova takazy manatona ny fokontany misy ianao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisam-pifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso aza misalasala manao fanamariana ary raha misy fisoratana anarana mampiahayahanao dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao amin'ny fokontany zany. Entany koa ny manodidina ny fianakaviana sy ny namana satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisam-pifidianana izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisam-pifidianana ary ianao?